Hijanao anatin'izany feokiry zany tsika dia anao kosa hivavaka. Ok, anao tsy alaina hivavaka. Ok, anao tsy alaina hanokatra ny vavanao hiresaka amin'ny Andriamanitra ao. Androany sakafo mihitsy ny vavanao dia maneho hetaheta lala. Ok, tsy handeha amin'ny fahazarantsika fa ok, anao tena ho tarihany fanahy. Androany aza tonga eto hitondra ranomasy, aza tonga eto hitarahina. Fa androany ok, anao amafy mitondra Jesosy amin'ny ranomasinao. Ok, anao iankohaka eo anatrehany androany. Atolory azy izay tianao re, izay tianao hitany aminao. Ok, anaovanao fanekena vaovao aminazy androany. Oh Jesosy, oh.
Izay mety antsoantson'ny nofoko rehetra ampanginiko androany. Zavatra iray ny fantatro mampiahy ianao. Izay misy anao no tiako izany. Izay fitondranao no tiako Jesosy. Na tsy voatery hoe mahafinaritra foana fa tiako izay misy anao no tiako izany. Kau
Tsika hitory fitiavana amin'ny Jesosy androany. Ndao ilaza amin'ny fotsiny Jesosy hoe tiako ianao. Tsy mahafoy ihany famindramponao Jesosy. Ianao ilay natoky teo amin'ny fiainako. Na tsy nangataka an'izany aza Jesosy. Dia noefainao tamiko ny teninao fa fitiavana mandrakizay fitiavako anao. Izany mampahareta ny famindrampoko aminao. Maharitra ny amiko isan'andro ianao Jesosy. Manapaharetana ny amiko ianao Jesosy. Misaotra ny amin'ny fahatokinao. Misaotra ny amin'ny fahatokinao Jesosy. Tiako ianao Tompo. Tsy mba mahafoy ay famindraponao. Ny tananao mihazona ny fiainako. Raina vamifuao mandapaturikyu Jesosy
Foot
Mahafinaritra ho an'Andriamanitra irery ihany no hijoroako vavolombelona amintsika eto a. Ity tenin'Andriamanitra ity no fototr'ilay fijoroana vavolombelona tiako izarana amintsika. Ao amin'ny Matthieu toko 5 andininy 7:20. Matthieu toko 5 andininy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ranomasonao ankavanana no manafitohinanao dia sorialy iny, ka ary io afaka aminao. Fa mahasoanao na dia very aza ny iray momba ny tenanao, ka tsy ny tenanao rehetra no ariana any amin'ny elo. Ray volana lasa izay no nijoro vavolombelona tamintsika teto mikasika ny fandidiana izay natrehako. Tamin'izay le nasorona ny tranonjanako sy ny Auvert. Dia tamin'ny fijoroana vavolombelona tamin'ny ray volana dia teny antsika hoe nandritry ny 4 herinandro talohan'io fandidiana io dia nanao hémorragie be aloha no anton'ilay izy. Dia tao anatin'izay dia teto amin'ny fanatrehana foana. Dia tena nino hoe manasitra an' Jesosy. Isaky mifandraisana dia nino hoe afaka atsahatra Jesosy le raha fa tsy tao ny lalan'i Jesosy.